isaorantsika Andriamanitra mbola nanome antsika tombonandro noho ny famindrampon'Andriamanitra mbola nahatratrarantsika an'izao fotoana izao ary indrindra inko nanome antsika tombontsoa ankehitriny afatsika mandray ny afatra avy amin'Andriamanitra izay mitarika antsika any amin'ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ao amin'ny fitoerana masina. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindro isaoranay mandrakariva ianao. Tianay hatramin'ny voalohany ianao ary lehibe ny fitiavanao anay. Ataovy tsapa anay izany fitiavanao izany. O Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay, efa nanolotra ny tenanao ianao mba ho famelan-keloka, mba ho famonjena ho an'izao tontolo izao. Ankehitriny dia mitarika anay ianao ao amin'ny fitoerana masina, satria ianao dia manao fanavotana ho anay ankehitriny. Dia tario ny tsirairay avy mba hiaraka aminao tokoa ao amin'izany fitoerana masina izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mahafinaritra ny ten'Andriamanitra ry havana milala ary tena lehibe ny asa izay ataon'i Jesosy ao amin'ny fitoerana masina. Tena lehibe. Ary ny dingana rehetra izay hitantsika miaraka amin'ny Jesosy Kristy ao amin'izany fitoerana masina izany dia famonjena sy fanavotana ao antsika tsiraray avy. Raha somary fitiantsika fohifohy ny zavatra izay efa nofantatsika dia ny hoe teorina eo amintsika Andriamanitra. Zay ny baikona ny ten'Andriamanitra voalohany indrindra hoe asaovy manao fitoerana masina ho aizy dia ona eo aminy aho, teorina eo amintsika Andriamanitra. Dia ny hoe aoka ho tsapanao izany fikasan'Andriamanitra izany ifandray aminao. Ary asio toerana ho an'Andriamanitra, zay le hoe manaova fitoerana masina ho ahy. Asio toerana ho an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Indraindray zavatra amin'izao dia ohatran'ny mandeha ho azy ny fiainantsika. Mandeha ho azy. Indraindray zay efatra amby roapolo ora no men'Andriamanitra antsika, efatra amby roapolo ora no men'Andriamanitra antsika ao anatin'indray andro. Fa mandritra ny efatra amby roapolo ora misy fotoana ve mba homentsika ho an'Andriamanitra? Ary mba homentsika toerana ve Andriamanitra mandritra ny tontolo andro? Mba misy toerana homentsika ho an'Andriamanitra ve? Izany ane ny fikasan'Andriamanitra, mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe manaova fitoerana masina ho ahy, manaova fitoerana ho ahy, dia ona eo aminareo ahy. Le Andriamanitra iny lanitra izay voalaza ny tantara faharoa toko fahenina ny 2:7 izay voalaza fa na dia ny lanitra iny lanitra aza tsy omby azy dia manana fitiavana sy fanetretena teonina eo amintsika. O ry havana malala, lehibe zany fitiavan'Andriamanitra izany. Ary manarak'izay dia tia ampiseho amintsika Andriamanitra fa manatrika antsika eo izy, manatrika antsika eo izy. Naiza misy anao dia tia ampiseho aminao Andriamanitra fa eo izy, manatrika eo izy. Ry havana malala, ankehitriny mety mandalo toe-javatra ianao, mety mandalo aretina angambany, na mety mandalo fahoriana aza, dia ndraindray ohatran'ny mitady ianao sy manontany hoe aiza Andriamanitra amin'izao toe-javatra izao, aiza ao anatin'izao aretina zao, aiza Andriamanitra? Dia fantaro ry havana malala fa eo Andriamanitra, eo foana Andriamanitra, fa isika indraindray no tsy mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary mitarika antsika Andriamanitra mba hiankohaka aminy. Izy no Andriamanitra, tsy misy akoatra azy. Izy rery ihany tokony hankofana. Dia mitarika antsika Andriamanitra mba hiankohaka aminy. Ary rehefa miankohaka amintsika
zay tsy iza fa izy le Andriamanitra masina indrindra dia mahatsapa fameloka isika. Mpanota mila mpamonjy de tsy iza fa le zanak'ondrin'Andriamanitra. Tsy misy mpamonjy afa Jesosy Kristy rery any. Milaza an'izany ten'Andriamanitra any amin'ny Asany Apôstôly 4 de milaza izy hoe tsy misy famonjena amin'ny hafa, tsy misy anarana hafa nomena ny olona azahoana famonjena afa Jesosy Kristy, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Ravana malala, Jesosy efa nanolotra ny tenany ho fanatitra noho ny fahotanao mba ho famonjenanao, mba azahoanao famelan-keloka. Enao zay mahatsapa ny tenanao fa mpanota io indrindra, enao no mila no ilainy Jesosy hanatona azy. Ary izy de efa milaza manao hoe izay manatona tsy mba ho laviko ho Jesosy Kristy. Tsy vitan'izay ihany, tsy hoe vitany hoe hamelaneloko ihany Jesosy Kristy noho ny fanavotana noho ny nahafatesany teo amin'ny azy fijaliana tamin'ny alalan'ny fanatitra azy nataony tenany, fa te hanadio anao ihany koa izy, te hanasanao izy mba ho voadio ianao ho afaka amin'ny fahotanao rehetra amin'ny alalan'ny tafisasana. De tsy ina zany fa nypatisa dia te hanasanao Jesosy Kristy, satria te hiaraka aminao izy hiditra any amin'ilay fitoerana masina. Zay ne ny anton'izany rehetrarehetra zany tiany hiaraka aminy ianao ho any amin'ilay fitoerana masina zay namboariny, ary efa voaomana hiarahany monina aminao zany fitoerana masina izany, de tiany hiaraka aminy ianao ho any amin'izany fitoerana masina izany, de teny aminao izy reo dingana rehetra zay tiany andalovanao miaraka aminy. Voasasa ianao afaka amin'ny fahotana, voadio afaka amin'ny fahotanao, no sasan'i Jesosy Kristy ianao, dia mitarika anao izy eo amin'ny mazava. Zay nitatsika omaly. Mitarika anao izy eo amin'ny mazava, ka mandeha eo amin'ny mazava ianao miaraka aminy tahaka azy eo amin'ny mazava, mandeha eo amin'ny mazava tahaka Jesosy Kristy. Le fandehananao mazava de tsy ina fa amin'ny alalan'ny fitiavana an'Andriamanitra. Andriamanitra de mazava, fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana ny hafa ihany koa, ka mba tsy handeha ao amin'ny maizina ianao ka akahala ny namanao sy ny mpiaramonina aminao. Androany, andro fahavalo, inona indray ny tiany Jesosy hiarahana mandeha amintsika ao amin'izany fitoerana masina izany, amin'ny alalan'ilay mofo aseho. Zay moa filazana azy, mofo aseho ao amin'ny fitoerana masina. Inona ny anton'izany? Atao inona ny mofo ao amin'izany fitoerana masina izany, fa atao inona ny mofo ao amin'ny fitoerana masina? Inona no tiana ambara amin'izany? Ndao antsika maky ny ten'Andriamanitra. Ndao antsika maky ary ao amin'ny Jaona 4:1, ny 5:7. Jaona 4:1, 5:7. Ndao vaky itsika ny ten'Andriamanitra. Zao voalaza. Mazava be ny teny Jesosy Kristy. Izao no inona izy? Mofinaina. Tsotra sady foy. De hoy Jesosy, izao mofinaina. De amafisiny zay ao amin'ny 9:50 ao amin'ny Jaona 4:1 ihany. De ahoana izy? 9:50. De mbola averiny Jesosy ary azavainy misimisy kokoa. De hoy izy, izao no mofo velona izay nidina avy taiza avy tany an-danitra. De ahoana izy? Raha misy mihinana ity mofo ity, iza le mofo? Jesosy le mofo. Raha misy mihinana ity mofo ity, de ahoana izy? Dia ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo izay meko de ninona izy? Ny nofoko ho fiainan'izao tontolo zao.
ary avana malala haike zay ny anton'le hoe mofo ao amin'ny fitoerana masina mba hitondra fiainana izay mihinana ty mofo itio izy dia ho velona izy zay le volaza ten'Andriamanitra teo izay mihinana ity mofo ity de ho velona mba hananany olona fiainana hanana zao tolo zao fiainana zay ke ny anton'le mofo ao amin'le fitoerana masina ary le mofo de iza le mofo Jesosy Kristy le mofo mahafinaritra ten'Andriamanitra Jesosy ke le mofo de zay mihinana nyty mofo itio Jesosy de ho velona mandrakizay izy ho velona mandrakizay izy ravana malala inona ny tiany ten'Andriamanitra ho ampitaina amintsika amin'ny alalan'izany teniny zany raha milaza izy manao hoe Jesosy lay mofo velona zay nidina avy tany an-danitra manome fiainana ho an'izay mihinana jelo tsara zay mihinana le mofo mihinana le mofo ivelomana zany hoanina lay mofo dia manome fiainana ho anao hoanina raisina de hoanina de mba ahoana zay Jesosy nanao fietsika ndray mandeha ary misy heviny le fietsika zay nataony Jesosy misy heviny ka le fietsika ao Matthieu 7:20 misy an'izay fietsika zay de inona le fietsika zay nataony Jesosy ao Matthieu 7:20 de inona nataony Jesosy ndao vakitsika ndao fatatsika kely Matthieu 7:20 aona volazany ten'Andriamanitra de ozy izy ary mbola ninana izy dia nandray mofo Jesosy nandray inona hoe Jesosy mofo nandray mofo Jesosy ka no nefa nisaotra izy dia novakiny ka natolony ny mpianatra nataony Jesosy ahoana le mofo natolony ny mpianatra de inona ny teny Jesosy ary rehefa natolony le mofo de ahoana izy de zao ny teniny ary hoy izy raiso hano ity no tenako ry havana malala mahafinaritra zany ten'Andriamanitra izany nandray mofo Jesosy de natolony de ozy izy hoe raiso hano ity no tenako mofo de le mofo velona nidina avy tany an-danitra raiso hano ity ny tenako de milaza Jesosy hoe izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay raiso hano izany mofo izany ny ten'Andriamanitra de milaza na Matthieu 4:4 de milaza ny ten'Andriamanitra manao hoe Jesosy moa milaza lay teny de hoy Jesosy ao amin'le Matthieu 4:4 manao hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay alokin'ny vavan'Andriamanitra tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona mahavelona tsy ny mofo ihany no mahavelona mofo lay fihinantsika andavanandro fa ny teny rehetra zay alokin'ny vavan'Andriamanitra dia mahavelona ny teny rehetra soratra masina de milaza an'izany ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Apokalipsy 2:7 de milaza izy hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny teny ty faminaniana ity ka mitandrina zay voasoratra ao anatiny fahatombotra ny andro sambatra zay mamaky sy miaino ny teny tsy ny mofo ihany no mahavelona fa ny teny zay alokin'ny vavan'Andriamanitra izara le teny de mazava voalaza ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5:7 efa tokosandiny mahazatra atsika mamaky an'izany dia ozy Jesosy hoe diniona soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara ay hoy Jesosy ireny no manambara soratra masina ny teny dinionareo ny teny ireny no manambara tsy ny mofo ihany
no mahavelona fa ny teny rehetra zay aloko ny vavan'Andriamanitra. De milaza ny ten'Andriamanitra any amin'ny Jaona toko voalohany, andao raha vaky itsika amin'izay. Jaona toko voalohany, ny 9 voalohany, de ahoana voalaza ny ten'Andriamanitra? Jaona toko voalohany, ny 9 voalohany sy ny 2. De ozy izy, tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. 9:7 toizantsika. Izy naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina n'izao zavatra ary izao na de iray azy. 9:8 Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Riavana malala maly vao maly tsika no namantatra hoe Jesosy ane le fanazavana e, Jesosy ny fanazavana. De eto de mbola mamafisy ny ten'Andriamanitra indray hoe izy no nisy mpiainana ary izy no fanazavana ny olona. De iza le izy? Ny teny. Le teny voalaza eo, tamin'ny voalohany teny de tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. De andao ary tsika maky ny 9:4 ary. Ahoana am'izay voalaza ny 9:4? De ahoana izy? Ary ny teny de tonga nofo ka nonina tamitsika. Ary hitanay ny voninainy dia voninahitra miendrika ho an'ilay atokana avy tamin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Lay teny tonga nofo ka nonina tamitsika. Tsy iza fa Jesosy Kristy lay teny. Tsy ny mofiany no iveloman'ny olona, tsy ny mofiany no mahavelona, fa ny teny zay avy amin'Andriamanitra. Lay teny, Jesosy lay teny. Ary Jesosy lay mofo nidina avy tany an-danitra. Nidina avy tany an-danitra. Lay teny tonga nofo ka nonina tamitsika. Jesosy lay mofo nidina avy tany an-danitra hanome fiainana ho an'izao tontolo zao, ho an'izay mino azy, izay mandray azy ka minana azy, minana azy. Ravana malala, misy teny milaza any amin'ny Isaia 4:2. Misy olona voalazany ao amin'io Isaia 4:2 io, zay mampieritreritra ny teny izy ireo, satria raha milaza ny ten'Andriamanitra arak'izay voalaza hitatsika teo zay, de hoe lay mofo de tsy iza fa Jesosy Kristy zay le minana an'le mofo, zay minana an'io mofo io de mahovelona mandrak'izay izy. Jesosy le mofo. De miteny Jesosy hoe raiso, hany ity ny tenako izy izy, hany ity ny tenako. Jesosy lay mofo zay mila hohanina. Fa zao ny tenen'ny olona leo amin'ny Isaia 4:2. Ndao vakitsika Isaia 4:2. De ahoana vaky ny ten'Andriamanitra. De ozy izy: ary am'izany andro zany dia isy vehivavy 7, milaza faminaniana io teny io. De rehefa milaza faminaniana izy ka miresaka vehivavy dia mampiseho fiangonana ny tian'olona zay. Ary am'izany andro zany dia isy vehivavy 7 iazona ny sisindamba lehilahy iray, ka na hoe ahoana ozy izy? Ina tenen'ny reto vehivavy reto? De ozy izy: ny haninay ihany no haninay. Misy zavatra hohanina zany, fa reto vehivavy reto dia manana ny hanina zay hohaniny. De ozy izy: ny haninay ihany no haninay. Toizantsika: ary ny lambanay ihany no tafinay, fa izao ihany no angatahanay, aoka ho tononina amin'ny anaranao izahay ka afao tondromaso. Ravana malala, ny teny mazava ny ten'Andriamanitra fa Jesosy lay mofo nidina avy tany an-danitra, ary mena natolotra atsika ilay mofo. Natolotra ane le mofo e. Zay le hita ao Matthieu 4:20 hoe
natolotra jesosy natolotra jesosy atsika ane le mofo e izy ny tenany ane le mofo e de natolotra atsika izany de niteny jesosy hoe raiso hano ity mofo ity de tsy nafantenao de eto misy olona zay milaza hoe ny hanina ihany no anay jesosy enao le mofo zay tsy nanano le mofo fa ny hanina ihany no haninay jesosy miteny hoe tia ny tenako atolotro raiso de hano le mofo velona nidina avy tany an-danitra de miteny reto olona reto hoe nenay ny hanina ihany no haninay lamana malala am'ty andro anio ty fatanina petraka de hoe inona zany zao no haninao efa nandray ale mofo velona zay nidina avy tany an-danitra venao de tsisa fa Jesosy Kristy efa nihinana izany any ko venao efa nihinana miaina sy mivelona am'izany venao sa miteny tahaka ny reto olona reto hoe ny hanina ihany no haniko ny fihinako ihany no hoaniko inona no tiany Jesosy olazaina amitsika ary ndao tsika maky eo amin'ny Jaona toko faefatra ny andeniny fa efatra amby telopolo Jaona toko faefatra ny andeniny fa efatra amby telopolo ao no voalazany Jesosy Kristy de ozy izy hoy Jesosy taminy ny aniko de inona ny hany Jesosy ny haniko Jesosy dia ny manao ny sitrapony raiko izay ny an-danitra sy ny mahavita ny asany ny haniko de ny manao ny sitrapony zay naneraka sitrapon'Andriamanitra izay ke ny hany Jesosy Kristy dia izay ihany ko no tiany Jesosy mba hoaninao de ny anao ny sitrapon'Andriamanitra satria izy lay mofo nidina avy tany an-danitra izy lay tonga nofo kanonina teto amitsika dia nanao ny sitrapon'Andriamanitra izy de miteny aminao izy hoe raiso hano aoka izany any ko no mba fiainanao aoka izany any ko no mba ho fivelomanao dia ny anao ny sitrapony zay n'Andriamanitra izay ny an-danitra dia afaka hiteny tahaka ny apôstôly Paoly ianao am'izay fotoan'izay ao anao izy apôstôly Paoly ao amin'ny Filipiana toko voalohany andeha faha 1 de zao ny teny apôstôly Paoly Filipiana toko voalohany iny andeniny fa 1 de zao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra de ozy izy hoe fa Kristy no antony hahavelomako Kristy no antony hahavelomako Kristy no mahavelona le mofo nidina avy tany an-danitra Kristy no antony hahavelomako Kristy no fiainako Jesosy Kristy dia ny teny apôstôly Paoly hoe voombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijalianao tsy izao intsony velona fa izao izy Kristy no velona ato anatiko Kristy no velona ato anatiko tsy izao intsony velona fa Kristy no velona ato anatiko lay mofo nidina avy tany an-danitra manome fiainana ho an'izao tontolo zao manome fiainana ho an'izay mandray azy manome fiainana ho an'izay mihinana azy Jesosy Kristy le mofo velona raiso Jesosy Kristy raiso Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao ary aoka Jesosy Kristy no antom-pivelomanao dia anana fiainana ianao ao amin'i Jesosy Kristy mivelona amin'i Jesosy Kristy mivelona miaraka amin'i Jesosy Kristy lay mofo nidina avy tany an-danitra andeha hivavaka isika
jesosy eo misaotra satria tianome fiainana anay ianao tonga nofo mihitsy ianao ka nonona teto amin'ity tany ity ianao le mofo nidina avy tany an-danitra mba hanome fiainana ho an'izay mandray azy ho an'izay mihinana tompo meo an'izany izahay ary aok'izay tsy hihinana zavatra hafa ivelona amin'ny zavatra hafa fa enao no antony havelomanay enao no ivelomanay enao mihitsy no iananay Jesosy Kristy eo dia ho azonay antoka fanana fiainana izahay ao aminao anana fiainana izay miaraka aminao ary aoka izay mba hanao ny sitrapon'ny ray mandrakariva izany aoka izany no ho fiainanay dia ny anao ny sitrapon'Andriamanitra aoka izany no ho fivelomanay dia ny anao ny sitrapon'Andriamanitra tahaka anao tanterao amin'ny fiainanay tsirairay avy izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Jesosy Kristy ane hitay anao Jesosy Kristy ane anome fiainana ho anao izy lay mofo velona nidina avy tany an-danitra Jesosy ane amelona anao ka Jesosy no antony havelomanao ary anana fiainana tokoa ianao miaraka amin'i Jesosy Kristy ny fiatanan'ny tompony ho aminao mandrakariva ary mametraka ny mandram-piona ho aminao manaraka indray raha sitrapon'ny tompo ny fahasoavan'ny tompony ho amintsika rehetra mandram-piona tompo